Zao kosa dia tonga eo amin'ny famaranana ny laten'ny fandimbiasana isika koa manasa ampanajana Andriamatoa sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola-panjakana izay misolo tena n'Andriamatoa ministry ny vola sy ny teti-bola-panjakana mba handray ny fitenenana. Andriamatoa lehiben'ny marovoninahitra Andriamatoa tarea kabinety ministeran'ny vola sy ny teti-bola-panjakana, Andriamatoa filohan'ny filakam-pitantanany Sonapara sy ireo membre ao amin'ny filakam-pitantanany Sonapara, Ramatoa tarea jeneraly Sonapara, Tokla sy Tokavy. Voalohateny dia mitondra ny fiarabana avy amin'ny Andriamatoa ministry ny vola sy ny teti-bola, Andriamatoa Irajonary Mafianina izay rano fanihina miaraka amintsika ankehitriny kanefa ny miantony manokana dia tsy afaka mitondra eto, mitondra ny fiarabana avy any aminy ary mitondra ny fianan-tsiny ihany koa ary raisiko adidy sy raisiko fifaliana ihany koa ny solotena anazy amin'ity lanonana ankehitriny ity. Ka noho izany dia miala-tsiny ary manao azafady ary andray fitenenana vetivety eto anatrehana. Voalohateny dia miaraba ny Sonapara, miaraba ny orinasa fanjakana io izay natratra ny fahambolim-potoana. Tsy ngerim-potoana lehibe tokoa izany satria raha jerena dia efa natary ny fahazazany ny Sonapara izay nirany mianatra mandeha ary efa natary ny fahatanorany koa ny Sonapara fa toy zakehitriny araky ny lazain'Andriamatoa sy filohan'ny filakam-pitantanana teo miditra amin'ny fiainany bebea, miditra amin'ny fiainany izany manana fahamatorana izany hiatrika ny roapolo taona manaraka. Koa miarabanareo dia mirary soa amin'ny orinasa panjakana io ary mirary soa ihany koa amin'ny taona roapolo fandiny tsy ho lava mpandehanana ahita fahombiazana ary aomby manankalima amin'izay asa rehetrarehetra atao. Ny orinasa panjakana izay ananan'ny panjakana vola dia maro tokoa. Misy amin'ny setra be dia be izy ireo, ao amin'ny fitaterana, misy aty amin'ny araboly ohatran'ny Sonapara io, misy amin'ny fampitaovana herinaratra, misy orinasa maro be tokoa izay ananan'ny fanjakana petraboly. Samy hafa angamba nataontsika hoe fiainan'ireo orinasa ireo ary samy hafa koa ny vokatra hitatsika amin'ireo ananan'ny fanjakana petraboly ireo fa raha Sonapara kosa tokolasy tokovary dia misongadina anisan'ny rehetrarehetra fa raha zay roapolo taona nandehanana izay dia ahitana fahombiazana tokoa ary tena maka sitraka ary maka tena noho izany ny ministera tia ka zany nitsika fa raha toana tamin'ny fotoana roapolo taona izay ndiaviny teo zay ataontsika hoe mety mbola mianatra ihany na mety mbola hoe nanangakalana angamba nlayray efa izao vokatra ny mety ka tsika angamba dia mino somanatena fa roapolo taona manaraka dia tena ho filamatra sady reharehan'ny Sonapara
noreharehan'ny ministera amin'ny vola sy ny tevola noreharehan'ny firenena ihany koa ka dia maly amova malasana ianareo ato amin'ny sonapana manarak'izay hitatsika moa zany any sehatra isany tiomanasy izy moa zany a dia marina hoe misy petrabola-panjakana ao anatiny a fa tena atondrarany ko zany a dia mametrapetrabola amin'ny orinasa ao amin'ny sehatra tsy miankina indrindrindrindra ka zay zavatra izay dia tena kasitrahany ary tena hoe omendanja tokoa satria anjara biriky sy tanana omena amin'ny sehatra tsy miankina zay ataontsika hoe tena miakoka fampanosoana ty firenenty koa marany anareo sady amin'ny petrabola ataonareo hoe mba jery an'ireo orinasy jery an'ireo atsikasy jery an'ireo hoe activité ngano avatsika atondrara zany zay tsara tena hoe toananareo ka mitondra vokatra lehibea entina ampirokoropo ny firenena tena adidy masiny zany ary tena asa manandany zany ary raha ministera ny vola sy ny tetivola zay mametraka ataontsika hoe tepoka lehibe amin'izany hoe fampanosoana ny firenena zany amin'ny alalan'ny fanomezana asina amin'ny ambandain'ny toe-karena dia mampirisika ny sonapara mba anefa be ty kokoany izany fanomezan-tanana ataony amin'ny sehatra tsy miankina izany manarak'izany moa ny andro an'ino zany dia itsitsika manokana an'ity trano zavajara trano tsara tarea zay nametrano sonapara ihany koa zany ny vola angobava ao amin'io orinasy io misaotra anareo nanana zany hevitra zany ametraka ny vola mitony ataontsika hoe fototrafitrasa ito satria raha ny vola apetraka mitony dia vao maika ara mitonga milanjany zany vola zany toy zay hoe lanilany foana amin'ny zavatra ko dia sorana ngambany indrindrindrindra ny taon'ny filaketrikatanana taninao dia matokade zay manolo hevitra amin'ny fomba ametrahana mipetrabolany orinasy io fa raha zavatra takotonya dia sady mendry-piderana no tena mendrika tokoa manarak'izany moa misy an'reto mpiara-miasa ihany koa zay omena mahafinaritra ankehitriny miarabanareo ary misaotra anareo satria raha izao sonapara dia ao tokoa no miasa ny entinareo dia raha malala fa tsy vitan'olon-drery izany mampiodina orinasa izany fa ny asa ny anareo rehetrarehetra mitambatra no manevy vokatra eo amin'ny fampandehana raha maro ka dia miarabanareo manehova marasana plasy tokoany ary mba ho filamatra sy modely ho an'izay zandrinareo mifanily izao nazaonareo maroponinahitra izao peut-être quelques mots pour terminer ce discours. Sachez que le ministère de tutelle que je représente actuellement est vraiment fier de Sonapar pour les résultats, pour les performances et pour la santé exceptionnelle de cette entreprise d'État qui, durant ces 20 dernières années, ont donné des résultats très satisfaisants. Nous souhaitons pour la Sonapar longue vie et nous souhaitons également que la gestion exemplaire de cette entreprise que nous avons donc constatée au niveau du ministère de tutelle continue pour les 20 prochaines années et nous souhaitons que cette société d'État reste un fleuron de notre portefeuille. Par ailleurs, je voudrais ici saluer
de partenariat entre Castillo, pour représenter Monsieur le directeur général, et la SONAPA pour cette magnifique construction qui non seulement représente un classement très judicieux et très pertinent des avoirs de la SONAPA, mais qui représente également une infrastructure de qualité qui non seulement va embellir la vie dans la Paris, mais également étoffer les infrastructures qui nous manquent actuellement. Donc, nous souhaitons que vous continuez à travailler et merci, Monsieur le Directeur Général, pour les apports que vous faites pour l'économie malgache. Ceci étant, merci mesdames et messieurs. Ankasitrahana Ramatoa sekretera jeneraly nisopitena n'Andriamatoa minisitry ny vola sy ny teti-bola-panjakana tamin'ny lahateny nataony.